Faly miarabantsika tsirairay avidretra tsy tia zoma maraina fa valy ny volana novambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka izao fandarana izao ary koa ny rina dia hitondra hery hitondra voka-tsoa amin'ny fiainantsika tokoa ny fandraisany ten'Andriamanitra. Alohan'ny terantsika ny amin'ny mofinainana io dia efa afaka isika. Tompo Andriamanitra mbola misaotra anao izay fa mbola menao tombonandro indray ankehitriny, misaotra anao ihany koa izay manome ny fofinaina mahavelona hatrany avy aminao. Menao anjara izay dia ny fahasoavanao aokenao tompo tsy hasaraka anay fa ny fanainao masina ane no hoerinay hoentinay mamakivaky ny tontolo andro. Tonoana isangatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe hamasinina amin'ny finoana sy ny fankatoavana. Ilaina amin'ny Jaona 5:15 manao hoe izany no ankalazaina ny raiko mba moaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Maro no mihemitra eo anatrehan'ny fiainana tahaka an'izay ny ainan'ny mpamonjy. Mihevitra izy ireo fa lehibe loatra ny fahafoizana takiana aminy mba hanahafany ilay modely sy hitondrany ny voan'ny asa tsara ary ainekeny ampaharetana ny fandratsanan'Andriamanitra ahafahany mamoa bebe kokoa. Rehefa mijery ny tena tahaka ny fitaovana tsotra eo an-tanan'ny kristiana nefa ny kristianina ary rehefa miezaka mba hanao ampahatokinany adidy rehetra izy ary miantehitra amin'ny fanampinana mpanetana an'Andriamanitra dia hitondra ny zokin'ny Kristy ary ahita fa maivana izany. Azony atao ny miandrandra amin'ny kerim-po sy amin'ny toky ka ilaza hoe fantatro izay inoky ary matoky aho fa izy dia mahatahiry an'ilay zavatra natolotro. Rehefa tojo zava-misakana ny lalantsika ary resitsika mpahatokiana izany, rehefa tojo fanoherana ny fanomezantsiny isika, rehefa nefa ihany koa mandresy amin'ny anaran'i Kristy, rehefa miantsoroka ny andraikitra sy manefa ny adiditsika araka ny toe-tsain'ilay mpampianatra antsika isika, dia mahazo fahalalahana sarobidy momba ny fahatokiana sy ny heriny tokoa. Tsy miantehitra amin'ny fanandraman'ny hafa intsony isika satria isika mihitsy no efa niaina n'ilay fanandramana. Arakaraky ny hipanjenanao ny toetran'i Kristy ary arakaraky ny ainanao ny fanandraman'ny heriny izay mahavonjo no ahatsapanao bebe kokoa ny fahalemenao sy ny toetranao izay tsy tonga lafatra. Ary amin'izany manko no hanantenanao azy, hoerinao izy ary ho mpanavitra anao. Rehefa mijery ny fiainan'ny olona izay manana fitiavam-bavaka niavaka isika dia mihevitra tanteraka fa tsy mety ho tratrantsika ny fanandramany ireny olona ireny sy ny zava-bitany. Tsy izany anefa no izy maty ho an'ny rehetra Kristy fa tsy maty ho an'ny sasany ihany ary manome toky antsika ny teniny fa mihoatra lavitra noho ny fahavononan'ny ray aman-dreny ara-noa fanomezana tsara ho an'ny zanany, ny fahavononana izay hanome ny fanahy masina ho an'ireo izay mangataka an'izany. Tsy tamin'ny fomba mahagaga tsy akory no nanefen'ireo mpaminany sy ny apôstôly toetra kristianina tonga lafatra fa nampiasainy ireo fitaovana izay napetraka Andriamanitra teo an-tanany. Ary izay rehetra miezaka tahaka an'izany dia azo vokatra tahaka an'izay azon'izy ireo ihany koa. Irena indrindra ny fanahy masina hiasa aminao ka ahafahanao mandray ireo hery izay fanandraisan'ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha ka vita lehibe noho hivitan'izy ireo tokoa azany ianao eo amin'ny tontolo rehetra misy ianao. Amen. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izay amin'izany toko omenao anay izany. Ampio izay Tompo mba hatoky anao amin'ny fafenony sy salasala ny amin'ny zavatra rehetra misy fa atoky tokoa fa manome ny fahaiza-manao sy ny ampirehetra ianao hatonga anay ho mpandresy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Isa
miaro